izao zavatra misy ankehitriny ny ainatsika izao zany zay le niteneniko teo hoe prémisse na hoe tsimoka fipoahana explosion sociale na révolution anankiray izay mety ho ratsy lavitra noho ny toetra raha tany aloha ny fiantraikany de ny le tiako tenenina foana efa tsy miendrika an'izany tsony le firenena nefany tsy mandray ny andraikitra tandrify azy mikasika izay le fitondram-panjakana ka zay no mahatonga antsika mampaneno lakolosy hoe teny mbola azo atao de aleo atao teny mbola azo tenenina de aleo tenenina fa sao de andiso atsika eo anatrehan'ny tantara hoe tsy mba nitenina reo lalatsiny tamin'ny vanim-potoana tokony ny tenenana an'izany ray aloha na oaiza raha mbola le fotsiny le problème tsy vahana de mbola mijanona sy mipetraka foana io problème io rivo rakoto vao ny problème atsika eto amin'ity firenena ity satria rivo rakoto vao zany de tsy refesy mandidy hatramin'ny prime ministre lehibe ny gouvernement taza ho ia voavaliny ary rivo rakoto vao rehefa izy no mipaiko tsy mahateny hery rajonary mampianina tsy karaha te hamany olana zany tsika de mila mamme signal fort zany andriamatoa herajonary mampianina fa mbola izy no mifehany zao raharaha eto amin'ny firenena izao amin'ny alalany sakrifieny an'andriamatoa rivo rakoto vao zay aloha ny vahaolana voalohany zay aloha ny de apetraka ty ampiandohana zany hoe izy ny fototry ny olana na izany olo retsy naizanaizany izao maheno de rivo rakoto vao daholo io problème ny commune io de rivo rakoto vao izy zany ny PDS io problème ny domaine io de tsy famahana olana ataony rivo rakoto vao izy angeny nandray an'le mesure hoe suspension an'le octroi na terrain domanion na famezana tany-panjakana ny malagasy fa ny vahiny ihany nomeny anisan'ny antony lehibe mampigrevy na mampitokana ampiasa ny domaine izy ane fototr'olana amin'le trésor panjakany izy mihitsy ny fototr'olana ary ny teneniny ambassadeur amin'ny Frantsa ao anatin'ny famakafaka ao anatin'ny resaka zay nataony ovakiko aminareo manko ny ampahany extrait zany resaka nataony zany fa tena mazava be tony tafika andrefa tanàna nge zany fa tena rivo rakoto vao mihitsy ny problème ary tsy nanafina izany intsony ity ambassadeur frantsay ity fa voateriny reconnaître hoe nanana fanantenana ozy izahay tamin'ny fivoarana zao toetra raha zao mandra-patonga niny jusqu'au limogeage du directeur général du trésor satria nipotra mazava zany ary nilatsaka zany ny sarotava hoe ay tena rivo rakoto vao tokoa zany manao ny zavatra rehetra eto amin'ity firenena ity ny vahaolana ary io nge raha nieno andriamatoa herajonary mialatsiny andriamatoa président fa tsy mandatsy anao fa raha nieno ange ny teninen'ny mpanao gazety nanomboka tamin'ny volana juillet 2014 anao hoe isory ministre rivo rakoto vao io fa io ny tena fototry ny problème atsika eto amin'ny firenena tsoatran'izao ange mifandehan'io raharaha io tsoatran'izao fa ny olana koa ne enao andriamatoa président de la république tsy mieno zay le teneniko hoe raha misy vahaolana tokony atao zany de mila mieno an'le vahoaka ianao ary ny sehatra rehetra amin'izao fotoana izao de rivo rakoto vao no mametraka ny olana mba fantatritsika moa ripiano ajaina ty mety tsy fantatra ao ngamy ty vaovao ty fa ndrasy omeko anao fa atrany amina sehatra hoe tokony andraisan'ny prime ministre lehibe ny gouvernement tafanapaha-kevitra nge ka mbola mitsipaka an'izany andriamatoa rivo rakoto vao misy compagnie anangovo anankiray teratany vahiny izy io tsy teneniko anareo aloha ny anarany fa mbola hitondrantsika dossier ray manontolo eto mihitsy manko zany afaka fotoana fohy fa mbola tanan'andriamatoa rivo rakoto vao ny ao anatin'izany io orinasa io amin'ny sehatry ny angovo io efa nanana olana tamin'ny fitondram-panjakana tamin'ny vanim-potoana ny teteza mity tamin'ny famatsiana angovo ny orinasa jirama de mandeha ny litige rehefa mandeha zany moa ny litige ady zany de fampitory amin'ny fanjakana zany izay orinasa anankiray resahako anareo zay orinasa mauricianina izy io fa mbola hoentiko aminareo eto amin'ny antsipriany de magaga nanao appel d'offre am'izay zany ny orinasa jirama am'izao fotoana zao efa tao anatiny ty fitondrana herajonary mampianay ity akory ny agagana fa mbola namaly an'izany appel d'offre izany ihany ity orinasa vahiny ity orinasa mauricianina ity nefa ny lalàna sy ny fitsipika mifeha ao anatin'ny resaka hoe tolobidin'ny fanjakana na appel d'offre zany ataon'ny fanjakana jirama orinasa mpanjakana raha voenao misy litige amin'io fanjakana io tamina resaka appel d'offre na olana tamin'ny fifanarana tany aloha de na ininina zany de efa tsy recevable ntsony ny offre zay ataonao tsy azo ekena intsony zany tsy traitena akory tsy jerena akory aza satria enao efa nanana litige taloha
magaka nefa de izao nitsipaka an'izany directeur général ny Jirama fa nisy baikonidina avy any amin'ny Andriamatoa Rivo Rakotovao hoe non tsy maintsy raisina ihany io compagnie anankiray io zay fananana olana manana an'izany litige zany zany hoe tsy jerena zany lafin'ny lalàna tsy jerena zany efa manana olana amin'ny fanjakana fa mpitory amin'ny fanjakana ary mitaky vola be amin'ny fanjakana fangatsika manan-karena be ko hoe zarazarena fotsiny vola de hatramin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement tany tsipaka an'izay resaka izay fa rehefa ministra Rivo Rakotovao no niteny tsy manana problème amin'ny fanjakana intsony io kanefa mbola manana problème de eo zany ianao le mahatonga antsika miteny hoe mahavita mamaly an'le premier ministre lehibe ny gouvernement zany ministra Rivo Rakotovao satria izy zany te ampiditra an'ilay compagnie maorisiana anankiray eo amin'izay resaka angovo zay amatsy ny orinasa Jirama zavatra tsy azo ansaina eritreretiny zany tena inimaginable mihitsy zany anatina firenena normal hoe un premier ministre et un ministre d'état hiérarchiquement ambony noenao ange le premier ministre kanefa ianao zany miteny hoe efa tsy mana problème io de fa nandalitra fotsiny zany ny gouvernement taray manontolo satria Rivo Rakotovao no miteny ka de nanao dumping zay moa ny filaza azy eo amin'ny terme technique ilay compagnie vahiny io de izy zany no hoe nanao ny moins 10 ans ny filazantsika azy moins 10 ans zany de hoe izy no nanao tolotra ambany indrindra zany de izy ndray zany mbola ho raisina na de eo ary zay problème na litige tamin'ny fanjakana izay satria Rivo Rakotovao mandidy ohatra fotsiny zay teneniko atsika izay fa zay le teneniko hoe c'est le super puissant ministre d'état Rivo Rakotovao le tout puissant super ministre Rivo Rakotovao io miteny amintsika io ka rehefa ny ambassadeur français no miteny amintsika hoe hatramina tongavan'io limogeage ny tale général ny trésor io de mbola mba nieritreritra izahay fa nisy fanantenana azo napetraka zao ny nambarany rasy vakiko aminareo amin'ny teny vahiny de adikako aminareo amin'ny teny malagasy jusqu'au limogeage du directeur général du trésor j'avais le sentiment il avait nataony passé zany tsy am'izao fotoana zao tsony dikan'izay tsy manana an'izay sentiment zay ntsony izy j'avais le sentiment qu'il y avait au plus haut niveau de l'État aussi bien chez le président que chez le premier ministre une ferme volonté de relancer la politique de réforme qui était attendue depuis 2014 et qui pour différentes raisons n'avait pas pu se développer comme nous l'aurions tous souhaité il y a eu beaucoup d'attentes et nous tsika tsara il y a eu beaucoup d'attentes, peut-être même pourrions-nous dire beaucoup d'attentisme. Du coup, un certain sentiment de déception s'est manifesté, je crois, au sein de la classe politique, de l'opinion malgache, et je crois pouvoir le dire aussi de beaucoup d'observateurs internationaux. Je crois que jusqu'au limogeage du directeur général du Trésor, l'arrivée du nouveau Premier ministre témoignait d'une authentique marque au plus haut niveau de l'État. Témoignait, passer au plus haut niveau de l'État, de la volonté de relancer la politique de réforme avec un sentiment d'urgence, peut-être accru parce que l'on ressent l'aggravation de beaucoup de difficultés à Madagascar, qu'elles soient économiques, sociales ou sécuritaires. Ny hevitra hoe Andriamatoa François Goldblatt ambassadeur frantsay fa tena nisy tokoa finiavana tao anatin'ny filohan'ny republika sy ny prime ministre tena mba hametraka ny politika ny fanovana izay nandrandraina sy nandrasana nanomboka tamin'ny taona 2014 zay ny everiko hatramina nalana ny directeur général ny trésor zany hoe manomboka zao izy tsy manana an'izay sentiment izay nitsony hoe mbola vonina nao an'le réforme tokoa ny mpitondra fanjakana satria nitsabana ministre Rivo Rakotovao hoe de nilefitra le président de la république nanaiky an'izay sitrapony zany Rivo Rakotovao zany ka na de misehatra vahiny aza de efa mahatsapa hoe tena tsy aotsony izay volonté ampivoatra sy ampiatra relancer les réformes le fanovana ny eritreretina sy nandrasana tamin'ny taona 2014 manomboka mipetraka ozy ny sentiment de déception fahatsopana tenana nitranga ozy eo amin'ny tontolo politika eo amin'ny vahoaka malagasy l'opinion malgache ary na eo amin'ny mpanaramaso vahiny ihany koa azy
Je crois que jusqu'au limogeage du directeur général, l'arrivée du Premier ministre témoignait d'une authentique marque au plus haut niveau de l'État, de la volonté de relancer la politique de réforme avec un sentiment d'urgence peut-être accru parce que l'on ressent l'aggravation de beaucoup de difficultés à Madagascar, qu'elles soient économiques, sociales ou sécuritaires. Ny hevitra koa fa ny fahatongavan'le Premier ministre lehibe ny gouvernement taozy dia mba marika anankiray nentin'le fitondram-panjakana any amin'ny faratapony amin'le hoe anehoana ny fahavonona ny ampandroso kanjo moa zany nisorona le directeur général ny trésor nanomboka teo aho zany afa mihitsy ny fomba fijeriko zay raha tsorona zany tian'ilay ambassadeur tenenina izany nanantena fa nisy volonté nisy finiavana tokoa tao anao fanatsarana nisy finiavana tokoa tao anao fanovana izay efa nandrasana hatramin'ny 7 je crois jusqu'au limogeage du directeur général du trésor hatramina nalana ny tale général ny trésor fa tao arinan'izay izany mazava ho azy manomboka zao izy zany dia efa diso fanantenana ary mbola zay ihany koa zao mifantanina apetraky le mpanao gazety. Il semble que vous misez beaucoup sur les qualités du Premier ministre. Ne croyez-vous pas qu'il est limité quelque part par le noyau dur qui entoure le président, comme cette situation cocasse entre le ministre d'État et le ministre des Finances? Zao zany dikan'le fanontaniana raha vakiko tsotsotra adikako tsotsotra aminareo. Ianao ozy totra ny matoky be an'le hoe Premier ministre lehibe ny gouvernement fa tsy mieritreritra ve ianao ozy fa voafetra ihany izy amin'ireo le tena atodo zany manodidina le tompo menakely manodidina amin'ny président de la république ohatra ny olana eo amin'ny ministre-mpanjakana sy ministre ny voly io izy dia mbola naveriny ihany jereo ny mivaly teniny. Il me semble que jusqu'au limogeage du directeur général du Trésor, ce que vous décrivez là relevait plus du risque que de la réalité. Diplomate no miresaka zany hoe raha vadika ny teniny dia hoe za koa dia mba nieritreritra ohatranao zany hoe tena mba afaka manao ny ataony le Premier ministre tena mba afaka misy fanatsarana tokoa eto ary za koa ozy nieritreritra ohatranao zany hoe eny ny président de la république verrouillé voafehan'ireo manodidina azy ireo tompo menakely manodidina azy ireo fa ohatra ny risque fotsiny zany fa tsy possible hoe tena zava-misy hatramina ny esorana ny tale général ny trésor fa noho ny esorana amin'izay ny tale général ny trésor finalement c'est de la réalité ay tena zava-misy marina rivrakoto vao ny olany tsy tsika malagasy tsony matsapa an'izay fa matsapa an'izay hatramin'ny vahiny zay ny dikan'io fanambarana nataony ambassadeur frantsay io ary efa tonga amin'ny fitenenana izy hoe c'est un très mauvais signal à l'endroit des bailleurs de fonds io zavatra io natao fanapaha-kevitra nanesorana ny Orlando Robmanana io dia tokony ho tonga saintsika vahoaka malagasy fa hoe tsy mieritreritra ve zany le fitondram-panjakatsika tsy mba afaka nanisy fisainana kely akory ve zany le fitondram-panjakatsika la efa hitsy zao fa raha ampitahaina atao amin'ny mozana anankiray mizana anankiray rivrakoto vao sy Orlando Robmanana dia maivana ohatra ny volomborona zany le lanjany ty mozana anankiray ty fa ny anankiray zany tonga dia midina ty ambany satria mavesatra zany hoe raha atao mifampitahana naleo aza ny sakrifie ny rivrakoto vao zay efa hoe fantatra mazava fa nitady amoaka vola fantatra mazava fa nanao zavatra tsy mety dia nefany a magaga ozy izy dia zao naninona ny rivrakoto vao no nitazomina fa Orlando Robmanana ny sakrifieny tao anatin'le raharaha. Misy passage nataony ato zao nataony j'observe que jusqu'au limogeage du directeur général du Trésor, s'il y a eu des occurrences problématiques, s'il y a eu des moments où le navire a failli à nouveau tanguer, voire chavirer, il s'est néanmoins, depuis l'arrivée du Premier ministre, à chaque fois pour l'instant redressé. Mais vous faites allusion à l'alerte lancée par le Trésor public. Cela a fonctionné en tout cas jusqu'au limogeage du directeur général du Trésor. La chose a été étalée sur la place publique et la tentative de rapt qui était envisagée n'a jusqu'à aujourd'hui pas eu lieu. Etretsika tsara fantatry le ambassadeur frantsay tsara le finiavana moka vola tamin'ny fomba tsy ara-dalàna tao amin'ny trésor-mpanjakana fa sozy fa nanao alerte ny trésor public dia mba naomby zay hatramin'ny fanesorana ny DG ny trésor zany hoe manana ia zany io ambassadeur io fa manomboka efa hatramin'ny ilany zao DG ny trésor zao dia omora nge zany mamoaka amin'ny volam-panjakana tentative de rapt ozy donza be nge zany mo zany tentative de rapt enjana be zany teny zany
hoe fikasana moka vola rapitra zany mankoatra hoe fakanan-keriny zany mihitsy ny dikan'izany nataony ny ministra Rivo Rakotovao tsy zalalatena miteny an'izany fa François Goldblatt ka any aminy ianao Andriamatoa Rivo Rakotovao mitezitra raha ohatra ka ary mba hitako koa inona ny réaction an'i Rajonary Mampianina ao anatin'ity fa efa ny ambassadeur français zany no miteny hoe efa tsy izy ange le mpiara-miasa aminao antsony hoe Rivo Rakotovao Andriamatoa Rajonary Mampianina fa de inona loatra de tena mampifamatotra anareo mahatonga anao tsy afaka manala azy eo efa hatramin'ny 2014 juillet mpanao gazety nanomboka ny taky ny fanesorana azy fa tsy hitanao hoe inona ny toyan'izany hatramin'izao tsika miteny zao satria vao mainka indray aza nateveniny Rajonary Mampianina ny fahefana teo am-pelatanany de badraodra sy bady daholo zany reo vahoaka malagasy rehetra reo nitaky an'izany hoe problème an'ity firenen'ity ne Rivo Rakotovao aleo no ambassadeur français mihitsy rangahy no miteny aleo izy mihitsy rangahy no miteny fa rehefa izy no miteny angamba mety ho tonga saina amin'izay ny vahoaka sy ny ambanilanitra le mpitondra fanjakana izay miaina anatina monde tsy misy n'izao iainantsika zao zareo manko tena ohatrany hoe planète hafa mihitsy misy azy de tsika ty amin'ny planète hafa zareo ngamba efa any amin'ny Mars de tsika ty amin'ny Terre fa raha zao kosa ny mbola tsy heno an'izany resaka zany Andriamatoa Rajonary Mampianina ha ampitiavana ny tenenantsika an'izay fa de afaka didy tsika tena afaka didy amin'ny fatana mihitsy fa nandrotsika taitsy ny rihatra fa rehefa ny ambassadeur français no miteny an'izay zavatra rehetrarehetra nambarako anareo teo zay de fa lohalika ny ranombara zay natonga ny teny tany am-piandohany ny vahaolana ao anatin'izay resako zay aloha de amiko voalohany indrindra manala ny Rivo Rakotovao zay ny vahaolana voalohany an'i Rajonary Mampianina vahaolana faharoa mazava ho azy tsy adala ireo mpiasan'ny trésor mpanjakana ireo ny azy de mazava hoe aminay de Orlando Robemanana no nitantana n'izany fanovana teto amin'ny trésor zany averenao amin'ny toerana izy fa tsy nisy fahotana mahafaty vitany ary nilaza le mpiasan'ny trésor zay sady tsy hanao négociation ny tsisy fampidiniana azo atao anatin'io zavatra io fa de vahaolana ray nitediavinay rapitso de miverina miasa raha averina amin'ny toerana le directeur général ny trésor aza mandrehitrafo ry fitondram-panjakana inona de tena tsy azo le fe satria ve i Orlando Robemanana nitsangana ampaibe maso ny teny hoe tsy mety le finiavana aka volam-panjakana amin'ny fomba tsy ara-dalàna ao anatin'ny trésor io zay no mafisiny ty ambassadeur français ty hoe tentative de rapt nambarany mihitsy anie le mots tentative de rapt ataony Rivo Rakotovao zany zay nge ny seul crime zany Orlando Robemanana zany raha izany de rehefa zay ny seul crime zay ny fahadisoany tsisy fahotana mahafaty hafa nataony tao anatin'le izy averenao amin'ny toerana izy aza miteny an'izany hoe irremplaçable zao hoe mba gaga tamin'le premier ministre lehibe ny gouvernement talazainy fa hoe tombotsoan'ny olombitso io mankony rehefa misy fanovana tiana tao ony de tsy maintsy misy mitsangana foana hoy ny ary tombotsoan'ny olombitso Andriamatoa premier ministre fa ianao ve tsy tonga saina tombotsoan'ny olombitsy amin'ny ahoana fa tombotsoan'ny vahoaka malagasy ray manontolo ny arovany le mpiasan'ny trésor satria raha ny tombotsoan'ny olombitsy ny narovany de nomeny anareo tany le volam-panjakana ary raha tombotsoany narovany raha namean'le vola tamin'ny Rivo Rakotovao ane izy de voatazona teo amin'ny toerany fa efa fantatra Andriamatoa Orlando Robemanana ary fantatra ireo mpiasan'ny trésor reo fa miriska ny toerany izy tamin'iny fitsanganana iny ka raha hiaro ny tombotsoany izy afaka nameny fotsiny ange le vola tsy problème ny zany tsy volany io volam-panjakana fa tsy niaro ny tombotsoany izy matony tsy nasanitsangana mpabe maso ohatr'izany fa ny tombotsoany ny vahoaka malagasy ray manontolo ay zary ianao zany Andriamatoa premier ministre gaga mihitsy ako na ianao azy ny teny ka tsy maintsy tombotsoan'ny olo tokana hono na tombotsoan'ny olona anankiray hono ny arovan'ireo olona ireo zany kosa c'est de la provocation amafiso ny fitokonana ry mpiasan'ny trésor zany ny ataon'ny olona anareo le vahoaka ranirariny sitsiny ary de tokony ny vahoaka malagasy ray manontolo mihitsy manampy an'ireo mpiasan'ny trésor reo hoe merci aminareo vous êtes nos héros ary amiko de héros reo mpiasan'ny trésor reo nitsangana hoe zay tsy manaky an'ity famoambola zany foana ve ny atao eto mandritra ny taona maro amiko de tena mety mihitsy ny ataon'le trésor ary io tsy hoe Orlando Robemanana ny problème c'est pas la personne de Orlando Robemanana fa problème an'io de hoe le mpiasan'ny trésor mba mahita hoe okzay kosa ty famoambola gabraraka ato amin'ny trésor ty fa miantoka ange le vahoaka malagasy amin'io zany hoe tombotsoantsika vahoaka malagasy ny narovana de gakytsika maheno an'le premier ministre lehibe ny gouvernement tamin'ny teny hoe tombotsoan'ny olombitso ny narovana rehefa misy fanovana tao fanovana makany amin'ny ratsy fanovana makany amin'ny gabraraka fanovana makany amin'ny ty teniny ambassadeur français ty hoe jusqu'au limogeage du directeur général de mba nanateny izahay fa tena izy tokoa ny volonté
na finiavana anao an'le fanovana teto amin'ny firenena dikan'izay mazava be nge zany raha ohatra zany de le tamin'ny tsy tadidiko hoe tamin'ny firy-taona moa nianatra ny hoe fehezanteny mivady drafitra sy fehezanteny tso-drafitra fehezanteny mivady drafitra sy tso-drafitra zany hoe hatramin'ny nanalana ny DG ny trésor de mbola nieritretra izay fa tena misy tokoa ny finiavana anova anao an'le réforme dikan'izay nge zany raha ataontsika fehezanteny tso-drafitra de hoe zao rehefa nalana ny DG ny trésor de tsy manantena intsony izay fa isy ny finiavana anova satria ny baribary tamin'iny fepetra zay nyraisin'iny zany lay niteneniny teo hoe le niteneniny ambassadeur français tamin'ny compte Twitter-ny hoe doit-on y voir le refus d'entendre l'appel des bailleurs de fonds à la bonne gouvernance tokony hojerenao anatin'iny fanesorana ny DG ny trésor iny va hoe mitsipaka le fitondram-panjakana ny antso nataon'ny mpamatsy vola raisam-pirenena amin'ny tokony ampiarana n'izany bonne gouvernance izany raha atao amin'ny teny zany manko langage diplomatique fa raha ataontsika amin'ny teny tsotra nge zany de tsy question le izy fa de hoe mazava nge zany amin'ny mpamatsy vola vahiny fa zay le famakafakana ny antsika teto omaly hoe ny afatra nampitainy ny fitondram-panjakana tao anatin'ny fanalana ny DG ny trésor de tsotra hoe tsy tianay ny olona miaroaro an'izany état de droit sy bonne gouvernance izany fa tonga de apitika ery de ohatran'izay mihitsy le fanontaniana napetraka le ambassadeur hoe tokony hojerevanay mpamatsy vola vahiny ve sy ny mpiara-miasa aminareo PDF partenaire technique et financier anareo any ivelany ve tamin'ny alalan'iny fanesorana ny DG ny trésor iny de hoe manday anareo zany tsy eny ny antsonay mpamatsy vola ny amin'ny tokony hisiny ny bonne gouvernance eto amin'ity firenena ity mira izay raha atao amin'ny langage tsotra fa zay moa langage diplomatique hoe mandange zany anareo fitondram-panjakana manome signal nge zany anareo fitondram-panjakana fa mitsipaka ny hevitra hoe tokony atao ny bonne gouvernance de zao ny teniko anareo le fantaniko anareo tany am-piandohana iza mpamatsy vola dorororo ka mbola andeha amin'ny volanao ihany amin'izany zavatra efa teneny zany un très mauvais signal à l'endroit des bailleurs de fonds ary un refus d'entendre l'appel de la communauté internationale l'appel des bailleurs de fonds amina resaka hoe bonne gouvernance fa iza mitantana de anao ve de mieritreritra hoe zay ny zavatra nyteneniny teo ambassadeur français ty de raha mpitso afaka pitso izy teny ty mivola be le retsy dray calme fotsy fa zay manohana faut pas être fou alohatsika tsy midorororo alohatsika tsy adaladala ary tsy manaiky ho badon'ny olona fa mazava zany afatra rehetrarehetra izany fa tena erreur phénoménale mba tsy lazako hoe fatale ho an'ity fitondram-panjakana ity ny fanalana ny DG ny trésor iny zay natonga antsika ny teny fa olana faharoa désamorceo le bomba avereno amin'ny toerany le DG ny trésor zay ny takin'ireo mpiasa amin'ny trésor eo ary amarina légitime zay fitakina izay ary zao nge ho antsy azoko hoe na teo amin'le endrika aza de naninona le retsy raha mba hoe zao de taitaina amin'ny be antitra de mitaitaina amin'ny fonctionnaire ndraiky rama sy atsandraika rama ary ny fahitako an'le détermination ny fahavonona le mpiasan'ny trésor omaly tsy emitra ireo de manaova indray ary réquisition manaova indray raha matahora katrao daholo indray areo ahitatsika azy fa ny tiako tenenina de hoe farafaratsiny mba nandinika de mba ny andro hoe alolo ny karaha mampiasa mpanjakana alolo ny karaha mambe antitra efa herinandro sisa taorinan'izay ny fampitady fa na izany koa aza nge rehefa nyteneniko anareo teo hoe rehefa atao nge fampifandanjana avereno amin'ny toerany Orlando Robemanany de sory rivrakoto vao i rivrakoto vao mifototry ny olana deuxième solution ary ny troisième solution ny de tsotra za zany de mahita manoloana andreo grève isan-karazany potry ireo ary minoany ty teniko ty tsika fa io de hitombo ary hitatra tahaka ny sima misioky grève isan-karazany io zao atsika zao de efa maheno hoe ny inspecteur du travail indray io grève io de efa maheno tsika hoe ny administration pénitentiaire nampiasa amin'ny fonjy grève io de hitombo manahaka an'izany ny mpiasan'ny commune nanampy an'izany satria ho diso fanantenana amin'io resaka projet de loi io trésor efa eo ny greffier efa eo na ny mpiasan'ny greffe zany ny prakitra raha ny tribunal ny domaine ny mpampianatra mpikaroka de raha pitsy afaka pitsy koa ny syndicat ny mpampiasa sy ny fonctionnaire sy ny sisa hitatra ohatrany sima misioky io ny trabony tsy voavaha ny situation catastrophique d'urgence iainana amin'izao fotoana izao tsy mbola voavaha tsy ahitany ny fitondram-panjakana vahaolana
Andriamatofiloha mazava nge zany fa l'équipe-n'le gouvernement zay napetraka eto mihitsy tsy à la hauteur an'le zavatra nandrasana taminy ka ny fahendrena tompo de soloa l'équipe quitte à faire un remaniement quitte à sacrifier les prime ministre lehibe ny gouvernement les prime ministre koa ve aloha en phase am'le président de la république betsaka ihany ny aya jeran'andriamatao François Goldblatt zany zao de hitanao mihitsy hoe manao jeu seul ozy ny filazantsika azy cavalier seul les prime ministre dokadoka ny zao anaovany ambassadeur frantsay azy zao le premier ministre ceci le premier ministre cela le premier ministre tena il avance résolument mandroso izy fa tsy miteny amin'ny président de la république mihitsy izy na indray mandeha misy dikany zany dikan'izay nge zany tsy en phase les prime ministre sy les président any nge le fond ny problème any nge le fototry olana io ary tokony hatonga saina ny hery-lajonary mampianina zany avant qu'il ne soit trop tard alohan'ny mahatara loatra azy tsy maninona sacrifier les prime ministre lehibe ny gouvernement tsy mahafaty akory ny manolo ary tsy mahafaty ny maiky hoe diso le safidy fa io hipotra ny lafin'ny politika isan-karazany hipotra ny grève sy ny mouvement social isan-karazany anao tâche d'huile de zay le teneniko hoe prémisse na révolution io rehefa tsy andray andraikitra sy tsy mahay mandinika an'izao toedraraha zao président de la république sosikevitra ny le rehetra zany aroso am'zany zay fa teneniko anareo foana fa tsy anjarako aza fa za moa zany eto miteny ma observateur politique hoe mandinika politika zany maha olo-pirenena ihany koa satria za mba mitaitaina ohatra anareo j'ai les mêmes préoccupations que vous za koa mba miaya ohatra anareo ary za te hisoroka oka le rehetra raha tia indray ange misy greve raha tia indray ange misy fipoahany sarim-blanka ho sahirantsika andao le rehetra tsy hanao an'izany fa hitanao taratra fa mizotra makany am'izany ny toedraraha de anjaran'le président de la république sisy hoe mbola atoritory anaterana eny eo ve samba ho tonga saina hoe fa tsy mety ty limosio daholo le responsable tsy mamompy soloa le gouvernement nenazy iny sosikevitra za mbola resaka manidiny zany hoe assemblée constituante mbola resaka manidiny zany hoe inona moa ty izy teo réconciliation nationale manova lalampandrenina il faut se parer au plus urgent ozy ny teny vahiny mila mamaha ny olana faran'izay maika de ny olana maika amiko fanoloana gouvernement ary rivra kodivon sacrifiena voalohany ao anatin'izany fa io ny fototry ny olana azadintsika fa mbola mikonikonina any koa ny adema am'izao fotoana zao mbola misy frustration mampikonkonina ny ademany am'izao fotoana zao de mbola rivra kodivon ihany no à l'origine n'zany ny manao an'izany matesitra ny olona zany de tsy inona akory fa le hoe omena vahiny ray ny fitantanana ny serana piaramanidina ivato sy nosy be efa nampitsangana mpiasa ny adema zany ary mbola tsy mivany olana hatram'izao tsika miteny zao mbola mikonikonina any zany c'est une tension qui couvre ozy ny teny vahiny mbola any zany de hipotra ihany koa de hipotra daholo ny frustration andreo olona rehetrarehetra ireo de vo maika koa hipotra amin'ny frustration any vahoaka hoe tsy neno anay ianao andriamatoa hery-rajonary mampianina inona le rehetra ny mbola tedaviny ty fitondram-panjaka zany zavatra rehetra resantsika zany inge de fa hoe azavaina atory fotsiny zany angamba raha ohatra hoe service na consultance de tokony aloha vola be fefa mba fitiavana an'le tanyrazana ary indrindra hisorohana ny zavatra tsy mety ny tenenana azy an'izany hoe jereo zany zavatra rehetrarehetra izany ka raha tsy miena izy afaka dito mbola ho tsaraina hoe rijarasolondray be ary tandremo zao de miteny hoe diso lalatinana hoe nareo vahoaka tsy niteny fa nitenytsika fa izy ny tsy nieno zay ny tiako lazaina anareo anatin'izany resako izany nya de tsotra ny any ambarako aza velanao mitatra mihoatra ny androany andriamatoa président de la république io problème io fa io raha mitatra de mandeha ty week-end ty de anomboka ny grève ny inspecteur de travail latsinainy de mitony ny trésor mitony ny greffier mitony ny domaine anomboka ny administration pénitentiaire ihany koa tsy hoe la hitony ny CSS satria tsy mahazo vahaolana de hiditra antsehatra ihany koa ny commune urbaine Antananarivo satria alatsinainy ho avy zao ange no anomboka le hoe session extraordinaire ampanatsony eo anivony ante amin'ny era-pirenena fivoriana tsy ara-potoana ampanatsony eo anivony ante amin'ny era-pirenena mbola anaovan'le fitondram-panjakana le trezana ihany hoe ty Antananarivo ty de tsy maintsy atao zay izarana azy ka le fitaka be vava tiany atao amintsika indray de tena malasa saina tsy mihaino le fitondram-panjakana manahirana mahatonga saina amin'ny alatsinainy ho avy zao ny andeha le fivoriana
de efa hoentiny eo anatrehan'io fivoriana tsy ara-potoany any tamin'ny era-pirenena io zany ilay sata manoka ny tanàna na Antananarivo zay mazava ho azy fa raha io endrika amin'izao fotoana izao io de tsy hampangina ndreo mpiasan'ny commune ndreo de mbola olana ara sosialy ihany koa zay any mouvement de grève tsy mouvement de grève aroa tsy voavahan le fitondram-panjakana inona moa voalaza an'le sata manokana projet de loi le volavolan-dalàna amin'le sata manokana tiana atao indray zany fa ny aloha tonga de apetrako de ny aty ampiandohana fa rehefa nijerevako le izy eo amin'ny lafiny teknika de oza hoe fitaka be vavy ty fa ny kodzafy ihany lexis ary blanc bonnet blanc ozy ny teny vahiny zany hoe mody arebirebiny eo tsika aoara fa tsy misy mairie d'arrondissement de tsisy fifidianana be ny tanàna isaky ny mairie d'arrondissement intsony e tsy mifidy tsony nareo vahoaka de am'izay zany vao fitapitaka le fitsarana avy mbola lampandrenana mazava ho azy moa le fitsarana avy mbola lampandrenana zany tsy maintsy cautionné an'io satria io mba endrika somary nalamindamina kely tsy ohatran'le tamin'ny voalohany fa ny dikany de mitovy ihany alany aminao be ny tanàna na Antananarivo nofidianao vahoaka izany hoe alany aminao vahoaka ihany ny fahefana anendry sy anapaka mikasika ny olona tianao hitantana n'le tanànanao zay ihany mbola tiany atao eo fa na de mody nataony hoe tsy mairie d'arrondissement intsony azy de nasiny hoe zany hoe misy maire d'arrondissement fiditsika vahoaka malagasy fiditsika ponina Antananarivo amin'ny alalan'le hoe fifidianana andraisan'ny be sy ny maro anjara na suffrage universel direct de fika gasiny nataony ao nataony ankolaka fotsiny le izy fa mbola be ny tanàna kely ihany io tiany apetraka isaky ny arrondissement io de le be ny tanàna tiany apetraka isaky ny arrondissement de antsony zany hoe be ny tanàna lefitra na maire adjoint isaky ny boriboritany anakeniny fa le maire adjoint ry mpiaino ajaina so tsika mihefitra hoe mitovy am'le délégué teo aloha zany de tendreny le be ny tanàna amin'ny fahefana nomenao vahoaka azy tsia le maire adjoint tompoko de asainy fidiny le mpanolotsaina indray zany hoe raha zoina zany mipaikady tiany fanjakana tao de anala le ampahana fahefana betsaka arak'izay tratra eo ampelantanan'le be ny tanàna satria efa mifantany mazava fa 750 isanjato ia tsy alany be ny tanàna ny HVM zany eto Antananarivo e aza manofy tsy alany be ny tanàna n'Antananarivo avy amin'ny antoko HVM zany tsy adala reo vahoaka n'Antananarivo reo efa fatany zay ry zareo nge efa manaiky hoe resy e efa manaiky resy nge ry zareo efa fatany zay matoa izy hoe ndo hitady hevitra le retsy mba somary amaivamaivanina ny fahefany io be ny tanàna Antananarivo renivohitra io fa raha izy ny manantena hoe alany an'le be ny tanàna nataony concentré na natotony tany am'le be ny tanàna daholo ny fahefana rehetra ary tsy nitedavany hevitra hoe statut particulier sy fakana fahefana sy ny sisy zany fefa fatany izy fa ho resy de tsy maintsy ataony kajikajy politika hoe inona ny atao tsy maintsy fehezana le be ny tanàna Antananarivo renivohitra ka de andao anesorana ny ampahefany eo ampelantanany de inona ny zavatra tiany atao le maire adjoint hony de tendreniny tendreniny mpanolotsaina fidiny ny mpanolotsaina tanàna plutôt zany hoe grands électeurs zany ny fidy an'le maire adjoint de eritreritra venao fa redevable am'le be ny tanàna izy manolotra anaran'olona telo ony zany ny be ny tanàna de am'ireo ny fidianan'le mpanolotsaina ny tanàna satria manko tena sarotra ho azy raha hoe de tena be ny tanàna lefitra fotsiny zany ampifidianana satria mitovy am'le teo aloha ihany raha izay fa le anaran'olona telo io tsy lozan'zay anankiray azony manipulena de aveo de ty olona azo manipuleny tya no asainy na iza rany vola be azy asainy hofidiny le mpanolotsaina ny tanàna de io ny lany eo de ho sahirana satria fanolana am'le be ny tanàna lehibe anangeo fa amin'ny problème io e zany hoe kajikajiny mihitsy zany eo amin'ny lafiny politika zay analana ny fahefany le be ny tanàna fetsy hoa izy fa mbola fety sy maranitra noho zany mpiasan'ny commune sy ny vahoaka n'Antananarivo ka mino afa tsy anaiky an'izany paikady tsy manjary sady sadasada izany de ity ny tena pira ry mpiaino ajaina ary zay ny ahitantsika mihitsy hoe migafy le fitondram-panjakana e tena migafy e mitovy za de efa miteny anareo mpiasan'ny commune fa mitovy am'le sataty teo alosaky any nataony ihany ho ataony am'izao fotoana izao io fa ny mode de scrutin na ny fomba fifidianana an'le maire fotsiny maire isaky ny arrondissement fotsiny no ataony hoe teo aloha zany suffrage universel direct fifidianana andraisan'ny be sy ny maro anjara fa zao zany grands électeurs nampifidy vaveny de ireo conseillers municipaux no asainy mifidy an'le be ny tanàna isaky ny arrondissement tsy anana an'le be ny tanàna fohy be fahefana ary tiany pira zay le nampimenimena le mpiasan'ny tanàna Antananarivo de mbola miverina ihany izy omena budget autonome daholo le maire adjoint ahafahany manao an'le fampandrosoana ozy ry zareo
ka de mitovy tsisy valaka am'le teo aloha ihany ane zany mpiasa ny tanàna e nareo aza manaiky dorororony olona fa mitovy tsisy valaka zany raha omena budget autonome dikan'izay lehibe ny tanàna eo ambony eo zany de mitsingevana fotsiny eo fa samy mena teti-bola daholo isaky ny arrondissement de ataovy zay tianareo atao hoe ary io budget io tsy miankina ny budget any commune Antananarivo renivohitra dikan'izay zany tsy mirépondre zany hoe tsy tompony andraikitra eo anatrehany lehibe ny tanàna Antananarivo renivohitra ilay maire adjoint isaky ny arrondissement fa any amin'ny fanjakana fohy be mivantana izy manipulation politique zany ve de tsy mazava tahaka ny tafika andrefa tanàna manœuvre politique grave de ho atsika mpiasa ny tanàna zany de le problème reste exactement le même mitovy tsisy valaka amin'ny teo aloha ny olana de hoe raha vao mena budget autonome zany maire adjoint de io de iainga am'le fantenentsika ihany hoe ny sasany anana ny sasany tsy anana de ny sasany ho voalony karama sasany tsy ho voalony karama mampiasa satria samy tantana ny teti-bola isaky ny arrondissement daholo indray zany lehibe ny tanàna lefitra izay napetraka raha zoina zany raha ataoko amin'ny fomba mazava zany zay zavatra rehetra nazavaiko zay de zavatra ray ihany niova tam'le sata teo aloha efa nilazainy ny fitsarana avy mbola lampandrenanao anticonstitutionnel sy izao sata ankehitriny zao de ny mode d'élection na mode de scrutin ifidianana n'le tompona andraikitra isaky ny arrondissement de ny fanatsona azy fotsiny samy hafa hoe ny ray maire d'arrondissement de mody mifoanana iny de natao hoe maire adjoint na mitovy tsisy valaka le mode de scrutin fotsiny hoe ny ray fidin'ny vahoaka malagasy fidin'ny vahoaka mivantana zany na hoe suffrage universel direct fa ny ray fidin'ny conseillers municipaux le mode de scrutin fotsiny mahasamy hafa azy fa mitovy tsisy valaka io ary indrindra ny tena zava-doza tsy roa matany ao anatiny de mbola omena budget autonome mandray zany isaky ny boriboritany de dikan'izay raha vao omena andeha ataontsika hoe raha vao omena budget autonome izany izy de fanao zay tiany atao ndraingy mitovy tsisy valaka amin'ny teo aloha ka za de te hametraka problème io olana goavana be io satria de efa foyer de tension mbola mikove mbola mikotrokotroka eo ihany koa zany io any zany le problème atsika ao anaty lera raha ary mahatonga atsika ampaneno lakolosy amin'Andriamatoa Erajoana ary mampianina ihany hoe désamorcer les bombes den'izao Andriamatoa président raha mbola président de la république ny anaranao afandray manko rehefa hoe anipigan ianao ka zay zavatra hafa désamorcer les bombes zany resaka tanàna ny Antananarivo zany azaverina ndray zany fa de raikitra ndray ny ady satria mazava ho azy na olona tsy afaka ny andinika na de ataoko hoe tsy de afaka andinika loatra aza be ny solombavam-boaka eto Antananarivo de mazava ho azy tsy fidy an'io statut vaovao io tsy fidy an'io mihitsiny de mitovy ihany ho any olana mitovy ihany ny olana de andao ndray le solombavam-boaka avy any amin'ny province ndray ny asaivo mifidy an'io de za kosa de mba mitenina Andriamatoa Ramarsona raha de entefanty afatra ty hoe jereo fa fitaka be vavy io statut particulier io ianao Andriamatoa Ramarsona manko nilaza hoe za tsy manaiky an'io fa io ihany io tiana atao io tena mazava sy mibaribary tsy mila agrégé de droit mamaky an'izany lalàna zany tsy mila mari-pahaizana be fa olo-tsotra mamaky fotsiny de mahita hoe fitaka be vavy io Andriamatoa président de la République est-ce que vous voulez prendre ce risque là handray an'izany risque zany ve anao iady am'le mpiasan'ny trésor iady am'le mpiasan'ny commune ndray 4000 personnes ny mpiasan'ny commune ary raha vao le commune nge no mitokana paralysé nge le tanàna Antananarivo de zany ve mbola ho ampinan'ny trésor mbola ho ampinan'ny tribunal tsy miasa mbola ho ampinan'ny domaine tsy miasa mbola ho ampinan'ny atseroa zany rehetrarehetra zany ve so de mba olany ary io manao tahaka ny tache d'huile io mitatra io problème io rehefa tsy vahana ka ampitiavana Andriamatoa président enoy izany resaka izany fa tsy hoe finiavana te anisy sirany rara fa rehefa tsy mieno an'izany ianao rehefa tsy afaka ieno an'izany ianao de assumer ary raha pitsy afaka pisy de mbola hitsangana ihany koa ny ADEMA satria mbola tsy voavaha io problème resaka aéroport io de anampindray ny enseignant chercheur de anampindray ny mpiasan'ny seranatsambo sy ny mpiasan'ny marobe ny douane sy io nge hipotra tsikelikely ary satria ny antony de hipotra tsikelikely ihany koa le frustration an'le sehatra isan-karazana
de raha olona anankiray ve andriamatoa président de la république any mba tokony ho sacrifiena pour la paix sociale ho an'ny filaminana raha sosialitsika eto amin'ny firenena de tsy ho ataonao ve zany ameo toerana ambassadeur rivrakoty vao e sosikevitra nge zany ataovy milamindamina any ivelany any izy mba mitsotsotra mba omeo place doré izy fa aza atao amin'io fitantanana raha-mpanjakana manoatra no maha-président anao io ny toerana mena azy e asa na andray andraikitra mikasika an'izany hoe any fitondram-panjakana fa raha tsy mandray andraikitra moa izy afaka diditsika efa mba nitenitsika zany zay ary efa nanambaritsika zany zay hoe andriamatoa président zay ny vahaolana fa raha hitombo hipotra tsikelikely ary zao nge fa mipotra tsikelikely ny frustration ny olona de hitatra io hoe raha mipito sy afaka pito de nresaka sécurité ny hitokonany olona satria tsy voava raha pito sy afaka pito de nresaka FFKM ozy ny ambassadeur français zay hoe j'ai le sentiment pour un observateur venu d'Europe occidentale le concept de réconciliation adapté appliqué à Madagascar laisse perplexe ahoana kosa moa tsy atonga saina am'zany ho an'ny mpandinika avy any ivelany ozy avy any amin'ny firenena tandrefana avy any Europe any rehefa mijery an'le fomba anaovana an'le fampiavana pirenena to Madagascar de gaga ça laisse perplexe mahatonga saina finy ny titina atao ty zay ny tian'le ambassadeur teneny de hipotra amin'ny frustration amin'ny réconciliation nationale zo nge memenina ny olona amin'le réconciliation nationale hoe fampiavana pirenena ve ty sa fanavaka vaha-pirenena ny sasany tonga de hoe aza saina fotsiny ty olo ty aza saina tany amin'le dinika tany nandritran'ny hoe assise régionale betsaka nge ny olona tsy voasy de miteraka frustration zay de tsy ampiahomby an'le fampiavana pirenena de hitrandraka daholo ny frustration isan-karazany mbola indrama. J'ai le sentiment ici que la stratégie est le début et la fin du raisonnement. Une fois qu'on a énoncé la stratégie, l'exercice s'arrête là et on ne passe pas à la déclinaison concrète en mesures, décisions, projets précis. Mamenatra nge zany le rety de ratsorina nge zany de hoe dondrana ane zany tsika malagasy tena fijery ko any aty ozy izy de hoe zao ny paikady ataotsika de nanomboka teo ary mijanona eo ozy izy ny asa atao manomboka eo amin'ny filazana hoe zao ny paikady ataotsika de mijanona eo ihany koa fa raha vao voalaza ozy le stratégie hoe zao ny paikady ataotsika de mijanona treo ny zavatra atao tsy mivadika ho fepetra sy fanapaha-kevitra ary tetika asa azo tsapaitanana mihitsy ozy ny fikasana atao eto amin'ity firenena ity zao ny ataotsika ialana amin'ny fantrana de natao fanambarana miezinesina izy de mijanona eo zao ny ataotsika iadina amin'ny corruption tsy manaiky tsony tsika fa tsy maintsy ady amin'ny corruption de mijanona eo tsisy fepetra raisina mifanaraka amin'izany. On ne passe pas à la déclinaison concrète en mesures, décisions et projets précis où les ambassadeurs français enjana ane zany fitsolatsika zany dondrana ane zany tsika raha tsorina mialatsiny amin'le fitenenany aiza ry zany ry mpitondratsika tena grave ane le rehetra zany zavatra ambarany zany hoe tsika zany de miblabla eto fotsiny zany mpitondra fanjakatsika fa tsy manatateraka tsisy fanataterahana na ray azy inona zany ataotsika voaka malagasy inona zany ny andrasantsika voaka malagasy eto amin'le mpitondratsika nefa nany izany miara-misaika amin'ny fitondram-panjakana io tsy le sehatra vahiny tsika ne tsy enony fa ny sehatra vahiny foana ny enony ty fitondram-panjakana ty hatram'izay isaka mivoa miteny reo de mpitondra vahiny ny mpamatsy vola vahiny foana ny resahany efa le mpamatsy vola vahiny ary zany ny zavatra ambarany de mipotra amin'ny frustration satria leo le vahoaka malagasy vary efa 700 vidin'ny charbon ohatriny vidin'ny menaka ohatriny fiakarany vidim-piainana tsy laitra ianana ny vidin'ny mofo miakatra de hipoaka ho zany hoe tena ratsorina zany tena mifotony tena ampitiavana ny tenenana nyty hoe tous les ingrédients sont réunis feno daholo le fepetra apoaka n'le sarimbolany raiso ny andraikitra andriamatoa président raiso ny andraikitra so ananana tsiny so rehefa vaovy takzay fa neniny io tsy mba aoriana lohananatra fa aoriana andatsa aizay anao de mbola maheno ianao am'izao fotoana zao hoe lasa ny andafy mivady amin'ny filohan'ny république anao inona any ho anatin'izao situation tsika zao ny trabony ny olona sahirany ny trabona tsy misy tafatafylanitra ery amin'ny abattoir zany dao lange le frustration ny olona mipotra ny tanin'ny olona sy ny tran'ny olona mbola mitohy mihotsaka am'izao tsika miteny zao de mivady amin'ny filoha mandeha any ivelany tsy hainao hoe maninona anao inona any ivelany etsena anao shopping va re zay manko ny resaky ny any anaty internet any hoe andeha anao shopping ve engany mba ho any trabony any andehanana any nefa jeu doute hoe raha matoa vangy rajonary mampiana andeha négocier ho any trabony ohatrany tsy de mino ahako
sady tsy nisy filazana tamin'ny fomba ofisialy hoe mivadiny filoha de anao déplacement any ivelany noho izao antony zao noho zany aninona zany ny zavatra renesitsika sy iainantsika isan'andro de gaga avenao raha mipoitra le frustration zay le itenenako raha iso ny andraikitra andriamatoa président de la république aza vela ohatran'izao io raha io fa raha izao tsy andraisanao andraikitra de afaka didy amin'ny fatantsika voaka malagasy fa nandrotsika taitsy ny rehatra